Adventist World Radio. Ilay feon'ny fanantenana. Tao amin'ity tokantrano anankiray no niseho ny tantara. Indray alina dia novovo mafy ny alikany nga Perez mianakavy. Tafatsangana ny rehetra tao an-trano. Fantatra izy ireo mantsy fa nisy miaramila pioko izay milasy tsy lavitra ny tanàna misy azy ireo. Ary ny atoandron'io dia efa nisy tamin'izy ireo nitady sakafo tao an-tanàna. Raiky tahotra ny ankizy ka nisarangotra tamin'ny ray aman-dreniny. Injao fa nisy nandaka mafy dia mafy ny varavarana ary narahany trerona mahatsiravina hoe voay dia novoanangana ny trano. Indro niditra ny efadaza mirongo fiadiana, hita ho tsy manana antra ka nanao hoe aiza ny vola. Dia hoy nga Perez ray mpianakaviana hoe efa lasa ny namanareo daholo tompoko. Hay, ny mamono anareo izany no sisa atao, hoy ny lehibe an'ireto jiolahy. Raha vao narehan'izany anefa ilay faravavy kely nga Perez dia nanantona sady niteny hoe aleo fa alaiko tompoko ny boatin-drakotro, sady lasa izy ny azakazaka nivoaka ny efitrano. Poto izay dia niveriny izy ka nitondra ilay boatin-drakitra keliny efa nivo. Ary teny an-tanany dia nisy vola madinika vitsivitsy niaraka tamin'ny vola vaventy anankiray. Dia natolotra ilay zazavavy kely an'ireto jiolahy izany sady nangovitra ny tana keliny nanolotra izany. Nangina ny eran'ny trano, tsy nisy nalopeo. Dia nifampijery ihany koa reto miaramila pioko efada. Tamin'izay fotoana izay dia niondrika nefa ilay lehibe an'ireto jiolahy reto. Nijery endra zazavavy kely sady nisotra azy no lasa nivoaka ilay efitrano. Ary tsy naka na dia vola ray monja aza tamin'ny tahirin'ilay zazavavy kely. Raha vao lasa ireto jiolahy efada dia nakato ny Perez ny varavarana ary dia nandohalika ny vavaka izy mianakavy kely mba hisotra n'Andriamanitra noho ny fiarovany. Endry mpiaino namako, ilay Andriamanitra raintsika any an-danitra dia mahay miasa amin'ny fomba tsy takatry ny saina mba hahafahany mamonjy ny olony. Ary azo antoka izany famonjeny izany. Dia manasanao ary mba hiompim-peo amin'ny mpanao salamo isan'andro, indrindra rehefa misy toe-javatra sarotra atrehinao ka hitadidy sy anao tsy enjery mihitsy aza, izay voalaza ao amin'ny Salamo 7:7 ny 9:7 sy ny 10 manao hoe Jehova vonjeo amin'ny fahavaloko aho, ao aminao no fiereko. Ampianaranao ny sitraponao aho fa ianao no Andriamanitra. Oka ny fanahinao tsara no hitarianao aho amin'izay tany marina. Amen. Sanandro mofunaina rasoamampu fazamalaina fatumutrani andriza Tarika Jacqueline. Raio impireu no efanandal adisarutra nei fianao teo anilako foana fa tsy mba nandahoay. Ny tananao izay mahery no indro ny azonay. Ianao no tokiko anahoao gany ho avizay mbola hoatreako de mahatokia fa
fafinony anao jesosio tsisy tarainako afatsy anao indro ny fiainako azony hoanao. AWR mitondra fanatenany isan'andro ho anao. Tizandrinao tsy mba manana n'izy anteherana fa ianao ihany mitantarana zay zava-manjo ety fadaka ihany no indro ifandraisako aminao ianao no heriko anaoa ganio aviza mbola hoatreako de mahatokia fawe ufony anao andriamanitra tompono sady mpanefa finony anao jesosio tsisy tarainako afatsy anao ganio aviza mbola watreako de mahatokia sawe ufony anao andriamanitra tompono sady mpanefa finony anao jesosio tsisy tarainako afatsy anao indro ny fiainako azony hoanao. Zay lay onja ny fanantenana. dalily eo amiko gety baiboly fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana. Paonjaka voalohany toko 5. Ary Solomona nanjaka tamin'ny fanjakana rehetra hatramin'ny ony sy ny tanin'ny Filistina ka hatramin'ny sisiny Egipta. Nandoa hetra ireo sady nanompo an'i Solomona tamin'ny andro rehetra ny ainany. Ary ny fihinan'i Solomona isan'andro dia koba tsara toto 30 kora sy koba hafa 80 kora sy omby mifa 10 sy omby antondraka 20 ary ondry manosy 100 afa-tsy ny diera koa sy ny gazela sy ny kapreola ary ny vorona mifa. Fa nanapaka ny tany rehetra ty andafiny ony hatrany Tifsa ka hatrany Gaza izy dia tamin'ny mpanjaka rehetra ety andafiny ony ary izy dia tsara fihavanana tamin'ireny rehetra nanodidina nanoa azy reny. Ary ny Joda sy ny Israely nandry fa izay tamin'ny andron'ny Solomona rehetra samy teny ambanin'ny voalobony sy ny aviaviny ny olona hatrany Dana ka hatrany Beriseba. Ary Solomona nanana efitrano 4 fitoeran'ny soavaly mpitarika kalesy ary soavaly fitaingina 2,200 alina. Ary ireo olona voatendry ireo dia niadidiny zavatra rehetra ny ilain'ny Solomona mpanjaka sy izay rehetra nentina teo amin'ny latabatra Solomona mpanjaka. Izy rehetra samy niadidiny amin'ny iray volany avy ka tsy navela no nisy tsy ampy na inona na inona. Ny vary ordia koa sy ny milolo an'ny soavaly sy ny soavaly haingam-pandeha dia nentina ao amin'ny fitoerana izay tokony hitondrana azy dia samy araka ny anjarany avy. Ary Andriamanitra nanome an'i Solomona fahendrena sy fahiratan-tsaina be indrindra
ary fahalalana betsaka tahaka ny fasika moron-dranomasina. Ary ny fahendren'ny Solomona nioatra noho ny fahendren'ny zanaky ny atsinanana rehetra sy ny fahendren'ny Egiptianina rehetra. Fa hendry noho ny olona rehetra izy. Eny, hendry mihoatra no entana Ezraita sy Hemana sy Kalikola sy Darda zanaky Maola aza izy, ary ny lazany efa niely tamin'ny firenena rehetra manodidina. Nanao ohabolana 3,000 izy, sady nanao tononkira 5,000. Ary nilazany amin'ny hazo hatramin'ny hazo sedera any Libanona ka hatramin'ny hisopa izay maniry eny ampitana izy, sady nilazany amin'ny biby sy ny vorona sy ny biby mandady sy mikisaka ary ny hazan-drano koa. Ary dia nisy tonga avy tany amin'ny firenena rehetra mba hiay no fahendren'i Solomona, dia avy amin'ny mpanjaka ny tany rehetra izay efa nahare ny amin'ny fahendreny. Ny namorian'i Solomona izay hoenty manao ny tempoly. Ary Hirama mpanjaka ny Tiro naniraka ny mpanompony ho any amin'ny Solomona, satria reny fa izy no voahositra ho mpanjaka andimby andrainy. Fa Hirama dia sakaizan'i Davida hatr'izay elizay. Ary Solomona naniraka tany amin'ny Hirama hanao hoe, fantatrao fa Davida raiko tsy nahavita trano ho an'ny anaran'i Jehovah Andriamaniny noho ny adina ny didina azy, ambara-panaon'i Jehovah ireo ho eo ambanin'ny faladiany. Fa ankehitriny Jehovah Andriamanitro efa nanome fitsaharana amin'ny manodidina, ka tsy misy fahavalo na loza manjo intsony. Ary indro izaho mikasa hanao trano ho an'ny anaran'i Jehovah Andriamanitro, araka ilay nolazain'i Jehovah tamin'i Davida raiko hoe, ny zanakao izay apetrako eo amin'ny seza fiandriananao handimby anao, izy no hanao trano ho an'ny anarako. Ho dia mba asaovy misy mikapa hazo sedera ny Libanona ho aho, ary ny vahoakako hiaraka amin'ny vahoakanao, ka ny karaman'ny vahoakanao dia homeko anao arak'izay ho tononao. Fa fantatrao fa tsy mba misy olona aty aminay mahay mikapa hazo tahaka ny Sidonianina. Ary rehefa reny Hirama ny tenin'ny Solomona, dia faly indrindra izy ka nanao hoe, ankehitriny izao dia isaorana anie Jehovah izay nanome zanaka lahendro an'i Davida hanapaka izao olona betsaka izao. Ary Hirama naniraka tany amin'ny Solomona na hoe, efa reko ny nanirahanao taty amiko, koa izaho dia hanao izay rehetra irinao ny amin'ny hazo sedera sy ny hazo kipreso. Ny vahoakako hitondra azy midina avy any Libanona ho any amin'ny ranomasina, ary ho feheziko ka ampandehaniko mitsikafina amin'ny rano ho any amin'izay ho tononao, ary any vao hoborahako izy, ka dia ianao kosa no hampaka azy, ary ianao dia hanao izay iriko amin'ny fanomezan-kanina ho an'ny ankohonako. Ary Hirama dia nanome hazo sedera sy hazo kipreso ho an'i Solomona arak'izay rehetra nilainy. Ary Solomona kosa nanome an'i Hirama vary tritika 2 alina kora ho an'ny ankohonany, ary diloilo 20 kora avy amin'ny oliva voatoto. Izany no nomeny Solomona ny Hirama isan-taona isan-taona. Ary Jehovah nanome fahendrenan'i Solomona arak'izay nolazainy taminy, ary niavana Hirama sy Solomona ka nanao fanekena izy roa lahy. Ary Solomona mpanjaka naka olona tamin'ny Israely rehetra hanao fanompoana, ka olona 3 alina no nalainy. Ary nirahana ka ny Libanona ireny, dia iray alina no indray milatsaka isam-bolana, iray volana izy no tany Libanona, ary 2 volana kosa mba tany an-tranony. Ary Adonirama no nifehy azy rehetra. Ary Solomona nanana mpitondra entana 7 alina
sy tambato 20 alina teny an-tendrombohitra. Afa-tsy ny lehiben'ireo olona voatendry Solomona ireo izay nitandrina ny raharaha dia 330 lahy izay ny feny mpiasa. Ary ny mpanjaka dia nandidy hanamboatra vato vaventy tsara sady voapaika atao fanorenan'ny trano. Ary ny mpiasan'ny Solomona sy Hirama indrindra fa ny avany Gebala no nipaika sy nanamboatra ny hazo sy ny vato hatao trano. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana.
awr manolotra hoanao feon'ny fanantenana misaotranao manaraka tsy tapaka ny onja-peon'ny feon'ny fanantenana miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitansoa. Ity fandarana ity dia azonao ianona amin'ny fomba samihafa. Vokatry ny fandrosoana eo amin'ny lafin'ny teknôlôjia moa dia marobe ny olona maneho an-tany ary eto Madagasikara dia efa be dia be ny manao an'izany. Marobe ireo olona izay mijery vaovao na mihaino vaovao, mihaino radio amin'ny alalan'ny internet. Ary mahatsara azy dia izao azonao atao ny mamerimberina, ny mihaino fandarana sasany tahaka an'izany ny amin'ny radio adventiste maneran tany. Omena ianao ny adresy ahafahanao miditra amin'izany fiainona amin'ny alalan'ny internet izany. www.awr.org w anankitelo teboka awr teboka org. Dia azonao atao ny mahita ny karazam-pandarana ny teny samihafa vokariny radio adventiste maneran-tany. Azonao atao ny maka an'izany maimaim-poana sy mizary an'izany amin'ny namanao. Tsy hanenenanao ny fanaovana an'izany. Zarao ny soa izay azonao dia ny mbola afaka manao an'izany ianao. Milohan'ny hidirantsika amin'ny fiarah-mianatra amin'ny teny ity dia manasanao mba hiaraka hivavaka aminay. Raha ny izay an-danitro misaotra anao izay no ny tombontsoa omenao anay ahafahanay mianatra indray hiteninao amin'ny teny ity. Mamela ny elokay rehetra dia sokafo ny sofinay, sokafo ny masom-pananay mba ahafahanay mahita izay tianao hambara aminay. Dia reseho lahatra izay hanaiky ny sitraponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mino aho fa efa nisan'izay namarika toe-javatra tahaka an'izao ianao. Zavatra efa fantatra ary noheverina fa marina nandritra ny taona maro kanefa taty aoriana vokatry ny fikarohana dia hita fa diso tanteraka izany zavatra noheverina fa marina nandritra ny taona maro izany. Nandritra ny taonjato maromaro ohatra dia nino ny paisiansy fa ivotoerana tsy mihetsika ny tany ho andro izao tontolo izao sy ny zavatra rehetra manodidina azy tahaka ny masoandro sy ny kintana tsy mihetsika. Zay no fandiniana natao tany amin'ny voalohany. Nisy anefa taty aoriana teratany Pôlônia anankiray atao hoe Kopernika, izay tsy niantehitra tamina fivavahana na tamina firian-kevitra tatsy na taroa, izay nahita taty aoriana fa miodina manodidina ny masoandro ny tany sady miodina eo amin'ny tenany ihany, fa tsy hoe ivotoerana tsy mihetsika. Ary dia voapirofo hatrany hatrany ny fahamarinan'izany. Ka raha amin'izao fotoan'izao mbola misy olona mieritreritra fa ilay zavatra fantatry ny paisiansa tamin'ny voalohany ihany tsy maintsy arahana rangaha, hoe tsy mihetsika ny tany, tsy mihetsika ny volana, tsy mihetsika ny masoandro, zovony tsy ilaza azy ho adala. Nga i Kopernika dia izao no nataony, nampitahy ny fomba mety ahavoafitaka ny tatsambo, izay mihevitra fa tomosy tsy mihetsika ny sambo ambonin'ny ranomasina misy azy, fa zavatra rehetra manodidina azy kosa mihetsika. Tsy ny finoana ny toe-javatra anankiray ny mahamarina azy. Tsy azo metsiny ianao satria izay ny fantatrao hatramin'izay, izay ny nanabeazana anao, izay ny nampianarina anao. Kanefa rehefa fantatrao izao ny marina dia meloko ianao raha mbola miziriziry amin'izay tsy marina nahazatra anao hatramin'izay. Tsy hoe satria mino ny zavatra anankiray ianao dia izay ny marina. Andehaka ohatra hafandray arsika. Nosokajenga i Aristote ho anisan'ny antsoina hoe insecte na bibikely ny hala. Samy malala aladôly angamsika.
manana tongotra enina nefa ny antsoina hoe insecte araky ny fahafantarany azy. Tsy nisy ny ahavelively izay voalazangia Aristote nandritra ny taonjato maro, ary dia nanaiky avokoa ny saina rehetra fa insecte namany insecte namany bibikely ny ala. Teoriana ngia Jean Baptiste Lamarck dia nahita fa tokony ho bibikely ray tarika ny ala sy ny maingo satria valo ny isan'ny tongony. Rehefa niezaka namatatra an'izany ny manam-pahaizana teoriana dia niaiky fa izay ny marina. Zay ny marina. Tsy isan'ireny insecte ireny ny ala fa ray tarika maingo satria valo ny tongony. Ka raha mbola hijanona amin'izay zavatra fantany taloha ihany ny manam-pahaizana dia hiagany manam-pahaizana namany rehetra izy hoe tsy manana fanetretena mihitsy ianao, tsy mitombo mihitsy ny fahalalanao. Very le antsoina hoe crédibilité. Tsy ny finoanao ny zavatra anankiray ho marina nandritry ny taonjato maromaro ny fandimby tsy akory ny mahamarina azy. Matetika dia lova-tsofina no mitondra n'ireny zavatra loheverina fa marina taloha reny. Dia indraindray zapetraka ho lalàna le izy kanefa dia fitaka ihany. Maro amin'izay heveriny maro marina ny tsy mifanaraka amin'izay tena lazain'ny ten'Andriamanitra fa marina. Mety hitranga ve ny anekeny maro hevi-diso eo amin'ny toeran'ny fahamarinana ary dia vitsy dia vitsy ihany no mametraka ihany amin'izany? Zava-misy zany. Araka ny hevitrao mety hitranga koa ve ny mety anliany akamaroan'ny fiangonana ny didin'Andriamanitra anankiray dia aleo ny manaraka amin'ny fanaon'olombelona satria izay aloha rehefa nahazatra. Zava-misy zany. Satria ve fahatry ny ely zany fanao zany ka heverina sy ho tazono ho fahamarinana na diso aza kanefa dia olombelona ihany ny poirany. Anisan'ny drafitry Satana avokoa zany rehetra zany ry havana. Mba hamitahana ny vahoaka an'Andriamanitra mivanona andro farany. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ringana ny oloko noho ny tsy fahalalana. Zay ny antony mahatonga antsika mianatra mba tsy ho tratra ny fitaka. Ary rehefa fantatrao ny marina dia rao ampanetreteny zany. Ireo olona zay mety miome anao rehefa manaraka amin'ny marina ianao dia mbola olona mampalahelo ihany, tokony ho entina mibavaka mba hiasany ny fanan'Andriamanitra hanaraka ny marina. Fa fahaverezana angeny miandry zay mandany fahamarinana. Milaza meloa ny boky Apokalipsy fa hiezaka hamitaka ny fiangonana kristianina Satana. Misy zany. Manasanao aho andinika tsara ity fanambarana mahagaga voalaza ao amin'ny Apokalipsy ity. Amin'ny Apokalipsy 2:7. Apokalipsy 2:7. Ary nazery ilay dragona dia ilay menarana ela izay atao hoe diavoly Satana zay mamitaka izao tontolo izao. Zay mamitaka izao tontolo izao. Ny mahagaga dia misy olona zay mbola voafitany hatrany hanaraka azy sy ny heviny. Azadino ny tantara. Satana ny naka ny endriky ny menarana dia namitaka ny Eva tao amin'ny Saedena izy. Efa namitaka lehilahy sy vehivavy hatry ny fahagola izy ary zay mihitsy no asany. Aoka mba ho mahamahana. Jesosy efa niteny fa isy mpaminany sandoka be dehibe. Zany sandoka izany dia manakaiky ny marina. Mila tsy ho fantatra mihitsy ny fiavahany. Isy mpaminany sandoka be dehibe melohany evineny amin'irao ny lanitra. Gaokontsika tsy hakambolony fotsiny. Feno afetsena sy hery ny fitaka ataon'ny Satana. Ataony izay hampanjakana izany manerana n'izao tontolo izao. Ataony eo amin'ny toeran'ny lamody izany dia tsy maintsy ekena fotsiny ho an'ny olona izay te hanaiky an'izany. Zany mantsegeno atao hoe lamody. Na tsy manendrika anao aza dia arahanao. Fa ny olona misaina dia mahita hoe tsy izay rehetra lamody dia tokony anaovako daholo. Fa izay mety amiko, izay mifanaraka amin'ny fiainako. Ity Satana ity rehefa mamitaka dia jereo tsara ny zavatra nataony. Eo amin'ny tapany faharoa amin'ny 7 amin'ny Apokalipsy 2:12. Apokalipsy 2:12 tapany faharoa. Nazera tamin'ny tany izy, ny anjeliny koa niaraka nazera taminy. Tsy izery zany ny miasa fa misy anjely zay voafitany miara-miasa aminy. Mpamitaka Satana, azy esorona ao an-doha zay. Lojika amin'ny Satana niezaka hisandoka ny fivavahana marina amin'Andriamanitra. Dia Andriamanitra ilay fahavalony.
maizy ny fitaka dia noho izy manakaiky amin'ny tena izy raha tsy zany tsy fitaka l izy tsisy mpanao vola sandoka naiza eto amin'izao tontolo zao ka namboatra vola taratasy $10 na $10. Tsisy mpanao vola sandoka eto Madagasikara ka namboatra vola ariary 3. Tsisy olona anaiky an'izany ho vola. Tsisy. Mora amin'ny olona ny laza hoe fitaka izany. Nitetika ady Satana dia ny makatahaka ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra amin'ny endriny manakaiky indrindra amin'ny tena izy ary indrindrandrindra ny manafika ny lalàn'Andriamanitra. Ary lojika tokoa raha manafika ny lalàn'Andriamanitra Satana satria fahavalon'Andriamanitra izy, mpamitaka izy. Mampiseho ny fahefan'Andriamanitra io lalàn'Andriamanitra io, azadino zay. Raha azo Satana atao ny manafoana ny lalàn'Andriamanitra dia azony atao koa ny manafoana ny fahefan'Andriamanitra. Zay no anton'le ady. Ny lalàn'Andriamanitra mantsy ny fototra iorenan'ny fanjakany. Ny lalàn'Andriamanitra ny mamaritra ny mety sy ny tsy mety. Ka raha azo Satana atao ny mamitaka ny vahoakan'Andriamanitra mikasika ny lalàna dia ho azony atao koa ny mampikoro ny fototra iray manontolo zay orenany sezafiandranan'Andriamanitra zay fahavalony. Ka aoka tsy anaiky ho fitahany Satana ho lasa fahavalon'Andriamanitra ianao. Andriamanitra ny anampy ianao mba hatakatra tsara ny fahamarinana rehetra ary tsara izay lazay ny tenin'Andriamanitra ary anana fahasahiana anaraka an'izany satria miankina amin'izany no avinao mandrakizay. Amen. Heritage Singers. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. Ooh, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. Adventist World Radio, the voice of hope.
fanarahana ny fandaharana vokarin'ny radio feon'ny fanantenana ianao aza miala fa mbola mitoy ny fotoanantsika misaotra tompoko. alasarina fandalinana ny soratra masina mitohitoy iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana. dia ampifaliana indray no iarabananao ary mankasitraka anao mandrakariva miaraka aminay ao anatin'ity fandalinana mitohitoy ny tenin'Andriamanitra ity. miarabanao kalebandretsikivy, miarabanao na manaritiana ary miaraba ihany koa ny mpiaino izay manaraka izao fandalinana izao. mialohan'ny hanomboantsika ny fiara-mianatra ary androany dia manasanao izay mba hiara hivavaka aminay. raina eo izay ny an-danitra misaotra anao fa menao fotoana hianarana ny teninao izay. ataovy aty anatin'ny fonay ary ampitomboy aty anatinay ny fitiavana mianatra ny teninao satria izany no hitondra fiainana mandrakizay ho anay. dia taio ity mpiaino miara-mianatra ity amin'ny anaran'i Jesosy, amen. ny lohahevitra hianarantsika an'io indray izany dia mitondra lohateny hoe drafitra ho an'ny fiainanao. drafitra ho an'ny fiainanao. rehefa avy nanao lahateny momba ny antony inonan'i Jesosy ny mpitondra fivavahana anankiray dia nisy tovolahy iray tsara fitafiana nitsidika azy tao anatin'ny fandalinana nataony ary nanao fanamarinana hoe nahaliana tokoa aloha ny lahateninao saingy avy ao amin'ny baibolinao avokoa ny zavatra rehetra nylazainao momba an'i Kristy. dia mbola nanohy ihany ty tovolahy ty ka nyteny hoe lazao aho hoe raha toa ka velona teto an-tany tokoa Jesosy, dia inona no antony mahatonga ny tantara tsy milaza ny momba azy? tsara-petraka izany fanontaniana izany. hoy ilay mpitondra fivavahana nitodika sady naka boky maromaro teo akaikiny. tena miresaka momba an'i Jesosy Kristy mihitsy ny tantaraka. masoko mihitsy ny tia hitan'izany, hoy ity tovolahy namaly ny resaka ny fanaovana. ity ara ny taratasy fa 7:20 ao amin'ny boky 10 soratan'ny Pline Veuillangeur, masy Romanina tao Bitiny, faritra tao izy minora fahizay. nanoratra ho an'ny Trojanina ampirora Romana ny Pliny nresaka momba ny zavatra nitranga tao amin'ny faritra ny adidiny. jereo eto ny nanontaniany ny fomba tokony fihezana ny fivavahana sekta vaovao antsoina hoe kristianina. nolazainy tao no momba ny fitombon'izy ireo angy anaty aingana tokoa. ny fihiran'izy ireo ny hira no foron'ny mpitarika azy dia Kristy izany. tao amin'ny taona 100 taorianan'i Kristy tanoany no nandefasan'ny Pliny an'izany taratasiny izany. ny taratasin'ny Pliny izany no anisan'ny manam-pirofo ara-tantara ny fisian'ilay lehilahy antsoina hoe Kristy sy ny fiparitahany finoany tamin'ny andron'ny apôstôly. tsy gaga ve ilay tovolahy tamin'izany? rehefa namadika boky hafa indray ilay mpitondra fivavahana dia nanampy hoe anisan'ny manam-pahaizana iray tamin'ny andron'ny Pliny ihany koa i Tacitus. tao anatin'ny fireketana ara-tantara nataony, izany hoe boky 10 toko 470, no nyresahany momba ny fankalan'ny Néron sy ny nanenjehan'ny kristianina tamin'ny vanim-potoana nandorana ny Roma. nanazava i Tacitus fa avy amin'ny anaran'i Kristy no hiavian'ny teny hoe kristianina. nilaza izy fa Jesosy Kristy ilay nanorona ny fivavahana kristianina dia ny vonoan'ny Ponty Pilato mpanapaka tany Joda nandritra ny fotoana nanjakan'ny amperora Tiberia. mifanaraka tsara amin'ny tranga anarana ary toerana voalaza ao amin'ny baiboly ny Tsipriany rehetra no meny Tacitus antsika. pastero tsy fantatro mihitsy hoe misoratra ny amin'ny tantaran'izao tontolo izao koa ny zavatra toy izany, hoy ilay tovolahy. dia nampian'ilay mpitondra fivavahana hoe tiako mariana tsara hoe tamin'ny taona 20 taorianan'i Kristy teo eo no nanoratan'i Celsius boky manohatra ny kristianina. nilaza fa ny fivavahana kristianina tamin'izany fotoana izany dia lasa hery iray tsy azo atao ambany zavatra.
rehefa mbola misalasala ianao dia tadidio fa ny afatr'ireo filazantsara efatr'ireo dia mitovy tanteraka amin'ireo bokyn' izao tontolo izao ireo ihany. Rehefa tsapan'ilay tovolahy hoe na ny tantara masina na ny tantaran'izao tontolo izao dia samy milaza fa tena niaina teto tany tokoa Jesosy, dia lasa nandeha amin'izay izy ary resy lahatra fa olona tena nisy ara-tantara tokoa Jesosy Kristy. Mahaliana izany tantara izany na mananaritiana. Tsy vitany hoe olona tsara fanahy fotsiny ihany Jesosy fa Andriamanitra koa. Inona moa no nambaran'i Jesosy momba ny fiandrianany? Manasany hoe aramaky ny Jaona 7:7-7. Jaona 7:7-7. Raha nahafantatra ahy ianareo dia ho nahafantatra ny Raiko koa, ary hatramin'izao dia mahafantatra azy ianareo sady efa nahita azy. Izay nahita dia nahita ny Ray. Izany hoe raha tianao ho fantatra izany ny valin'ny fanontaniana hoe iza moa Andriamanitra, manahoana ny endriny, dia jereo fotsiny ihany Jesosy e. Dia vakiana ihany koa ny voalaza ao amin'ny Jaona 10:7. Izao sy ny Ray dia iray ihany. Efa nisatra amin'ny taloha ela be Andriamanitra Ray sy ny Zanaka, araka ny voalazan'ny Hebreo 1:9. Tsy mbola nisy mihitsy fotoana tsy niraisan'i Jesosy tamin'ny Ray. Mizara fitiavana sy fikarakarana nisambatan'olona koa ny Ray. Araka ny naseho an'i Jesosy nandritra ny fiainany maha-olombelona tetỳ ambonin'ny tany. Izay nahita an'i Jesosy izany dia nahita ny Ray. Aiza ho aiza ary izany ny toeran'i Jesosy eo amin'ny tantara sy ny faminaniana, fanontaniana lehibe izany. Koa satria fahatanterahan'ny faminaniana ny fiainan'i Jesosy dia efa voasoratra talohan'ny nahaterahany ny tantaram-piainany. Mahagaga anie izany. Asehon'ny faminaniana mialoha ao amin'ny testamenta taloha ny drafitra mazava tsara momba ny fiainan'i Kristy, ny fahafatesany ary ny fitsanganany. Ny testamenta vaovao kosa no tantaram-piainany efa tanteraka. Ireo mpaminany ny testamenta taloha izay velona nanomboka tamin'ny taona 500 ka hatramin'ny taona 500 talohan'ny nahaterahan'i Kristy dia nilaza faminaniana maro ary nazava tsara mihitsy izany faminaniana izany momba ny fiainan'ny Mesia. Inona ary nilazain'ireo olona ireo tamin'ny fiandohan'ny asa fanompoana nataon'i Kristy teto tany rehefa nampitany fiainany tamin'ny faminaniana voalaza ao amin'ny testamenta taloha izy ireo. Ohatra ny Jaona 1:7 mivaky toy izao. Jaona 1:7 efa hitanay ilay nosoratan'i Mosesy tao amin'ny lalàna sy nosoratan'ny mpaminany dia Jesosy zanak' Josefa avy any Nazareta. Ny fahatanterahany faminaniana izany no nampafantarany mpamonjintsika ny tenany tamintsika. Dia jereo koa ty tenin'i Jesosy ty izay niteneniny tao aorian'ny tsanganany tamin'ny maty. Lioka 7:20-7. Lioka 7:20-7. Dia nanomboka hatramin'ny Mosesy sy ny mpaminany rehetra izy, ka nanambara tamin'ny hevitry ny teny milaza azy ao amin'ny soratra masina rehetra. Ny fahatanterahany faminaniana no porofo mandresy lahatra fa Jesosy tokoa no ilay Mesia nampanantenaina. Eto amin'ity fizarana manaraka sady amara-parana antsika ny fiarahana ity dia hijerentsika ny hoe ny fiainan'i Kristy fahatanterahany faminaniana. Andeha isika hijery ny sasany amin'ireo andalana milaza faminaniana avy ao amin'ny testamenta taloha sy ny fahatanterahany ao amin'ny testamenta vaovao. Ohatra hoe ny toerana nahaterahany Kristy izany. Ny faminaniana ao amin'ny testamenta taloha, ohatra raisintsika ny bokin'ny Mika 5:1. Mika 5:1. Fa ianao ry Betlehema Efrata dia avy aminao no ivoahan'izay anankiray ho mpanapaka ho ahy ao amin'ny Israely, hatry ny fahagola no efa nivoahany dia hatr'izay. Izay izany voalazan'ny Mika 5:1. Toy izao kosa ny fahatanterahany ao amin'ny testamenta vaovao. Matio 2:1. Matio 2:1. Teraka Jesosy tao Betlehema any Jodia. Andeha jerentsika indray ny fahaterahany. Izao mivoalazan'i Isaia anjara-taona talohany nahaterahany. Isaia 7:7. Isaia 7:7. Indro anananaka ny Virjina ka hiteraka zazalahy ary ny anarany ataony hoe
Imanoela. Nanahoana no natanterahanyizany tao amin'ny testamenta vaovao. Matio 1:20 ka hatramin'ny 7:20. Matio 1:20 ka hatramin'ny 7:20. Ry Josefa zanaky Davida, aza matahotra mpakatra ny Maria vadinao, fa ny zaza ao an-kibony dia avy amin'ny fanahy masina, ka hiteraka zazalahy izy, ary ny anarany ataonao hoe Jesosy. Dikan'izany dia hoe Jehova no mpamonjy. Dia ho toizantsika izay fiainan'i Kristy fahatanterahany faminaniana izay, ohatra hoe taranaky ny foko Joda ihany koa Kristy. Ny voalaza ao amin'ny Genesis 7:20 Genesis 7:20 zany hoe faminaniana ao amin'ny testamenta talolo zany jerentsika dia jerentsika indray ny fahatanterahany ao amin'ny testamenta vaovao. Genesis 7:20 ny te-panjakana tsy ala amin'ny Joda, mandra-pahatonga ny silo ka hano azy ny firenena. Zay zany voalaza ao amin'ny Genesis 7:20 dia izao kosa ny voalaza ao amin'ny testamenta vaovao fahatanterahany zany. Hebreo 7:4 fa hita marimarina fa avy amin'ny Joda no nisehony ny tompontsika. Fa hita marimarina fa avy amin'ny Joda no nisehony ny tompontsika. Eny azy koa satria manapetra ny fotoana ahafahantsika miaraka eto dia ho toizantsika manaraka fa ny anio aloha na manakalebandreantsika dia ho taperintsika ary ho faranantsika amin'ny alalan'ny vavaka. Eny arina manaritiana hivavaka isika. Rainay eo izay ny an-danitra, misotranao izay nanomezanao ny teninao izay manambara ny hatsaranao. Da io izay mba handray an'izany ary amin'ny fotoana makina azy dia ny fanahinao masina izay nanindry mandry ny mpaminany no ampianatra anay ihany koa amin'ny fotoana rehetra. Da io ny mpiaino rehetra mba hita fafinaretana amin'izany fandraisana sy famakina ny teninao izany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia mametraka ny mandra-pioana ao amin'ny fotoana manaraka indray namanao kalebandretsikivy sy Nartina. Ny feon'ny fanantenana. Téléphone 034 06 797 62 033 37 106 13. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana sy ny departementany sekoly sabata. Fifaliana manokana ho ahy Elion Andriamitanso ny mitafatafa aminao miara-mianatra ny tenin'Andriamanitra aminao amin'ny alalan'ny onjam-peon'ny feon'ny fanantenana na ny radio Adventista iraisam-pirenena amin'ny teny malagasy. Iaraka hivavaka isika mialohan'ny hanomboantsika ny fiara-mianatra. Raina izay an-danitra misotranao izay no izao tombontsoa menao anay izao dia ny fahafahanay miara-mianatra indray aminao ireo fahamarinana lehibe tianao fantatray sy hiainanay ary tsapanay fa tena zava-dehibe ilainay amin'izao andro izao zany mba hasoa ny fiainanay fantatray fa tsy misy mahasoanay afa-tsy ny eo aminao sy ny manao ny sitraponao kanefa tsy hainay tsy vitanay amin'ny herin'ny tenanay zany kely ny sainay kely ny herinay mangataka anao izay mba ampafantatra anay ny sitraponao sy anomery anay ho afaka manatanteraka an'izany eo amin'ny fiainanay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny mikasika ny fiangonana sy ny fanabeazana no ifantohan'ny fiarantsika mianatra mandritra ny fotoana vitsivitsy.
tsy ny hoe ny fiangonana sy ny sekoly akory fa ny fanabiazana mihitsy eo anivon'ny fiangonana no oresahana ao anatin'izany. Misy hatrany ny andiny izay ny fantenana mba ho ataontsika fitadidy manokana atao tsenjery mihitsy ao amin'ny Tesaloniana 2:2-5 no ahitanao azy. Tesaloniana 2:2-5 ary tsy nitady voninahitra tamin'olona izahay na taminareo na tamin'ny sasany na dia nanam-pahefana avaky tratra azy izahay arak'izay maha-apôstôly ny Kristianay, fa nalemy fanahy teo aminareo zahay tahaka nyreny mitaizany zanany naterany, dia toy izany no nahazoto anay no ny fitiavanay anareo indrindra hanome anareo tsy ny filazantsara n'Andriamanitra ihany fa ny ainy koa aza satria efa malalanay ianareo. Aleo verintsika indray mandeha. Ary tsy nitady voninahitra tamin'olona izahay na taminareo na tamin'ny sasany na dia nanam-pahefana avaky tratra azy izahay arak'izay maha-apôstôly ny Kristianay, fa nalemy fanahy teo aminareo zahay tahaka nyreny mitaizany zanany naterany, dia toy izany no nahazoto anay no ny fitiavanay anareo indrindra hanome anareo tsy ny filazantsara n'Andriamanitra ihany fa ny ainay koa aza satria efa malalana ianareo. Zany no maneho ny fanolorantena tokony hananany mpitondra fivavahana rehetra, ny manana andraikitra rehetra eo anivon'ny fiangonana, toe-tsain'ny mpanabe tahaka ny an'ny apôstôly Paoly. Tsy mila voninahitra, tsy fitediavam-boninahitra no antony ny fanompoana, tsy fitiavam-bola koa na dia natao hivelona amin'izany aza. Zay ny tiantenena hoe na dia nanam-pahefana avaky tratra azy izahay arak'izay maha-apôstôly ny Kristianay. Tsy fitiavam-bola koa no nanosika azy, fa tena nanana fitiavana n'ilay olona izay entiny izy ireo ondry izay tandremany mihitsy. Ny lesontsika moa tatoato dia mampatsiaro, mamerimberina fa mpanabe ny mpitarika amin'ny sampana rehetra eo anivon'ny fiangonana. Hafa mihitsy izay toe-tsaina hoe mpanabe izay, ary modely voalohany amin'izany ny faratampony eo amin'ny mpitandrina. Zany ene no isan'ny nampiavaka an'i Jesosy tamin'ny Fariseo sy ny mpanorandalàna. Jesosy dia mpanabe, fa ny Fariseo sy ny mpanorandalàna dia mpampiatra lalàna fotsiny. Misy fahasamihafany be dehibe zany. Be dehibe ny ohatra azontsika raisina ao amin'ny filazantsara izay nampisehon'i Jesosy an'izany. Azontsika ampitahina tsara ny fihetsika nasehoan'ny Fariseo sy ny mpanorandalàna sy ny fihetsika nasehoan'i Jesosy teo natrehany toe-javatra samihafa voarakitra ao anatin'ny filazantsara. Ohatra hoe teo natrehan'ilay vehivavy janga nanositra ranomanitra ny tongotra Jesosy tamin'ny volony. Nanahoana ny fijerin'ny Fariseo sy ny fomba ny tsarany an'izany. Tahaka an'izany koa ny fihetsika Jesosy teo natrehan'ilay vehivavy azo latanana ny jangajanga. Ny an'ireo mpampiatra lalàna dia izao ihany hoe toray ho fato fa izay ny lalàna ary marina izany. Fa Jesosy tsy tonga hampiatra ny lalàna amin'ny fomba tahaka an'izany, fa hamonjy ilay olona izay efa nandika ny lalàna. Raha nitoraham-bato io vehivavy io, tsy afaka nandray famonjenana fa ny famelan-keloka nataon'i Jesosy taminy nampiova tanteraka ny fiainany. Dia jereo koa ny fihetsika nasehoan'i Jesosy rehefa nitady azy Zakaiosy ary nampandroso azy hatrano mihitsy Zakaiosy, izay lehibe ny mpamory-hetra, halan'ny olona rehetra, ary tokony nitandrina Jesosy mba tsy hiditra ao amin'ny tranon'olona izay halan'ny olona rehetra tahaka an'izany, kanefa jereo ny vokatry ny fifandraisan'i Jesosy taminy, nanova tanteraka ny fiainany. Tena mpanabe, modely ho an'ny mpitarika rehetra eo anivon'ny fiangonana Jesosy. Tsy nalaky ny tsara fotsiny izy, fa namatatra ny antony ary nikatsaka ny fomba mijena n'ilay fanahy izay latsaka ao anatin'ny fahotana.
nanomboka tamin'ny fotoana voalohany ny vorian'ny mpino mba hiankohoka amin'andriamanitra tany amin'ny sinagoga sy ny trano ary ny trano fiangonana no efa nanehoan'ny baiboly ireo olona naniry fatratra ny hafantatra an'andriamanitra sy hatakatra ny sitrapony eo amin'ny fiainany. Nianatra ny soratra masina izy ireo nanao fanompompivavahana kanefa mario tsara fa averimberiny baiboly matetika ihany koa fa ny fiangonana no toerana fanaovana fifanakaloza-kevitra matotra sy mahasoa ary mario tsara fa Jesosy no mpanao an'izany na tamin'ny mpanota na tamin'iza dia izany ny fomba fiasany ny fanakalo hevitra izy ny resaka izy ary ny zavatra ny kendreny hatrany dia ny hamonjena n'ilay olona mifanakalo hevitra aminy. Nijereny koa ny toerana ahafahan'ny olona mitombo amin'ny fahalalana n'Andriamanitra sy ny sitrapony eo amin'ny fiainan'izy ireo. Manana ny toerany be dehibe amin'izany fifanakaloza-kevitra izany ny fanontaniana ny fanomezana valiny mazava. Betsaka ny olona matahotra mametraka fanontaniana ary miankina be dehibe amin'ny mpanabe ny mahatonga an'izany na tsy. Hitantsika matetika eo amin'ny baiboly fa ampiasaina hitarihana olona atakatra mazava kokoa ny momba an'Andriamanitra ny fanontaniana. Dia takan'izany koa ny ampiasana ny tantara manerana ny baiboly fitaovana anankiray ahafahana mampita fahalalana sy mitahiry izany eo amin'ny sain'ny olona maharitra tsara ny fampitanana izany amin'ny alalan'ny tantara ahafahan'ny olona mandinika indray momba ny fanoloran-tenany. Jereo ireo fomba samihafa nampiasain'i Jesosy dia ilaintsika ny mianatra an'izany amin'ny mampanabe antsika. Ny fantoka manokana tamin'izany karazam-panabeazan'izany Jesosy raha niaraka tamin'ireo mpianany sy ny mpanaradia azy ary izay no nitiavan'ny olona azy. Mpanabe izy fa tsy mpitsara. Raha toerana natao anabeazana ny fiangonana dia tokony hanome toerana ny fifanakaloza-kevitra marina. Tsy hoe mody mifanakalo hevitra mba hahafahana mametraka ny zavatra efa tiana hapetraka fa tena mifanakalo hevitra amin'ny fotsotra mihitsy. Tahaka ny amerimberenana amin'ny mpianatra any an-tsekoly hoe tsy misy ny fanontaniana daladala dia tokony hisy ny fiarahamonina azo antoka ao amin'ny fiangonana ahafahana rehetra mitombo amin'ny fahasoavana sy ny fahatakarana ny momba an'Andriamanitra sy ny drafitra nataony hamonjenantsika sy ny fiainantsika tsirairay avy. Afinaritra ny fiarahamonina eo anivon'ny fiangonana raha mpanabe tokoa ny olona nomena ndraikitra tsirairay eo anivon'ny fiangonana. Hinoko fa hahalianantsika ny fiarah-mianatra amin'ny atsipiriany izay tokony ho fantatsika mikasika an'izany. Jesosy hatrany ny modely amin'izany fiarah-mianatra izany ka dia manao mandram-piona vetivety ny mpiara-mianatra aminao Elion Andry amin'ny Tansoa. Adventist World Radio, the voice of hope. Tapitra treto ny fiarahanao tamin'ny radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Azonao atao ny mamerina miaino na maka mahimaimpona ny fandaharana narahanao teo amin'ny fotoana rehetra ilanao azy. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. www.awr.org. Mandrapitafa indray ary.